ho antsika kristianina rehetra eto an-tananarivo réveillon kristianina lehibe réveillon kristianina iarahanao ny fiangonana évangélika chaine ny asabotsy raika amin'ny telopolo desambra izao amin'ny valo ora sasany alina etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Iary faly isika iarandi iary totorebika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Iavaka noho ny réveillon rehetra ty anankiray ty satria ivavaka ho anareo rehetra zahay hanome anao ny tenin'ny tompo sy ny faminaniana ny amin'ny taona izay ho avy hanositra anao mba handraisanao hery hiatrehanao ny taona vaovao hahatonga ny taonanao tena afinaritra ary iavaka. Isy fisarina izay azahoanao fanomezana toy ny CD, boky, réfrigérateur, télévision, salon sy ny maro hafa tsy voatanisa. Isantatra amin'ny taona vaovao amin'ny fifaliana sy ny fitahiana ianao koa na iza ianao kristianina na olon-tsotra ity ny réveillon tsara indrindra ho anao. Tongava any etsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny asabotsy raika amin'ny telopolo desambra ho avy izao ny fotoana dia manomboka amin'ny valo ora sasany alina. Tongava maro fa tsy misy mividim-pidirana. Dia faly miara-batsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Chaine ao anatin'ity fandarina ity. Ifaraparina sady ity ny taona ary tsy ho ela dia hiditra amin'ny taona vaovao isika. Tena vetivety ny fandehanana fotoana, vetivety kely dia isolo taona vaovao sady isika. Amin'izao faraparan'ny taona izao dia everiko fa zava-dehibe ny mipetraka kely mandinika ny zavatra rehetra sy mivavaka mihaino ny fanamasina. Ka raha toa ka sahirana be hoe ahoana izany mihaino ny fanamasina izany, izay indrindra no antony fotoam-bavaka isakariva etsy amin'ny raika sandona lakely rehefa talata alarobia alakamisy amin'ity herinandro ity ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fihainoana ny fanamasina mba hahafahanao tena mihaino tsara hoe izao zany tiany tompo ataoko satria maro amintsika kristianina no tsy mahay mihaino an'Andriamanitra fotony hoe zatra mihaino toroteny fotsiny fa ilaina ny hoe ohatrany ahoana Andriamanitra rehefa hiteny aminao. Ka raha tianao fantatra zany hoe ohatra izao Andriamanitra rehefa miresaka aminao ary tena possible fantatro tsara mihitsy miteny aminao Andriamanitra dia talata alarobia alakamisy izao etsy amin'ny raika sandonana lakely amin'ny 5 ora sasany ariva ka hatramin'ny enina sasany. Eny Tanjombato indray dia rehefa talata alarobia zoma amin'ny talata amin'ny 12 sasany dia ny zoma koa amin'ny 12 sasany larobia amin'ny 2 sasany. Ny anankiray faharoa lehibe amin'ny alahady izao moa zany dia krismasy. Manasantsika rehetra hoe araka anao fety krismasy ankalaza ny fotoana lehibe izay tena ndiko hoe amin'ny kristianina antsika namezan'Andriamanitra antsika an Jesosy Kristy. Ka manasanao tonga amin'izany. Ny alahady hariva moa dia miavaka ny krismasika fa anao fetintsika misy ny hira fiderana, misy ny dia, misy ny comédie musicale, misy zavatra maro izay rahantsika ka manasanao ho avy amin'izany amin'ny krismasy hariva izao mba miaraka amin'ny falitsika rehetra. Ny anankiray dia amin'ny 31 desambra ho avy izao amin'ny 31 desambra amin'ny réveillon zany dia misy réveillon kristianina lehibe rahantsika etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Réveillon kristianina io matoa amin'ny teny hoe réveillon kristianina dia tena hoe resaka kristianina mifaly eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika tsy sanatria hoe zavatra fahafabe fa tena mifaly tsika mandio anatrehan'Andriamanitra isika ary indrindrindrindra ivavakantsika sy andray ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny taona ho avy sy akasetraka an'Andriamanitra koa ny amin'ny zavatra izay efa nataon'Andriamanitra sy ny ho ataon'Andriamanitra. Ka manasanao zay ho avy eny amin'ny palais de sport amin'ny réveillon zao tsy misy vidim-pidirana io fotoanantsika io manomboka amin'ny 7 ora sasany alina ilay izy etsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Maimaimpona ilay izy tsara ianao tonga aloha mba ahafahanao mahazo toerana aloha izany. Ny vavahady mety any amin'ny 4 na amin'ny 5 sasany ihany no misokatra angambany ny amin'ny fandamina izay mbola tsy maintsy atao dia manasana fa raha sendra avy fotsiny ny olona no hoe misokatra aloha ny vavahady fa raha tsy avy ny olona raha tsy efa alindalina iny dia any ho any amin'ny 5 sasany ihany vao mety misokatra ny vavahady izany. Ka manasantsika rehetra ho avy etsy amin'ny palais de sport amin'ny réveillon zao 31 desambra ahafahantsika mamarina ny taona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka hifaly, hiaraka hivavaka, hiaraka handihy. Misy sakafo koa amin'ny fotoana io amin'ny vidy mirary dia mirary 15 000 ariary dia misy koa nefa ny 50 000 ariary dia izay hitanao mety aminao mazava ho azy tsy mitovy ny roa sakafo anankiroa ireo na dia efa samy tsara ihany azy dia misy an'izay sakafo izay ihany amin'ny fotoana io. Tsy misy vidim-pidirana ny fotoanantsika fa maimaimpona fa manasantsika ho avy. Ny anankiray koa misy fisarihana izay ho atao hanomezana antsika cadeau maimaimpona. Mividy kely boky kely anankiray izay ianao hoe isan'andro mahafinaritra dévotion journalière izy io 2 ariary monja ny varotana azy amin'ny fotoana io. Ny tena vidiny dia 4 ariary
fa amidy roa arivo ariary la izy boky kely tematika zay misy fampahirezana isan'andro a vavaka isan'andro a taridalina isan'andro la izy a mba tonga antsika avokatra dia misy numéro izy io a dia iny fotsiny sariana dia mety azahoanao a télé a na réfrigérateur a na salon a sotran'izany misy famezana be da be vozaraina amin'ny fotoana io dia miomana amin'izany a dia tongava fa tena afinaritra amin'ny fotoana antsika réveillon kristianina io zay raha antsika mifaly a eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana io dia hoe tsy hoe mihira sy anina fotsiny tsika fa sady hifaly tsika indrindraindrindra ihaino ny tenin'ny tompo inona marina sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny taona ho avy vitsy zay a dia mbola hivavaka indray tsika hametraka amin'ny taona ray manontolo eo ampelantan'Andriamanitra dia hivavaka ao anareo zay apita ny herin'Andriamanitra aminao mba afinaritra ho tsara kokoa na ny fiainam-panahinao na ny fiainam-pitiavanao na ny arabolanao na ny fianaranao na ny asanao amin'iny taona ho avy iny a fa tsy ho tahaka ny tamin'ity taona ity tsy hoe rasy ny tanyity taona ity fa tokony handroso foana ny fiainantsika zay ngamba ny filazana fa dia matoky a favorainao a ny filazana zay nomeko anao a androany andehantsika ary anaraka ten'Andriamanitra fo vetivety a hifampaharezantsika amin'ny anio ty iresakitsika ny amin'ny hoe mpanampy ho amin'ny anjara voatendry efa nisy taona ny resaka an'izany fa misy zavatra anankiray ho resahako aminao androany mpanampy ho amin'ny anjara voatendry inona tsara azafady izaho sy ianao isika rehetra dia misy zavatra anjara efa notendren'Andriamanitra ao antsika izay ny antony tsy tokony hialona antsika na iza na izy zay koa ny antony tsy hifananantsika na amin'iza na amin'izy zay koa ny antony tsy hanaratsitsika na iza na izy satria efa manana ny anjara efa voatendry ho azy ny tsirairay avy amen raha nanambady talohanao le rahavavy marary fo fa ianao koa efa manana le anao raha niteraka talohanao izy aza mialina fa ianao koa hiteraka rehefa kelikely raha tozika manana asa tsara noho ianao aza marary fo fa Andriamanitra manana asa tsara koa ho anao Andriamanitra dia tsy mba miangatra ary tsy mizatavan'olona manana anjara efa voatendry ho an'ny tsirairay avy izy fa androany aty hiresaka aminao le olona hanampy anao ho amin'ny anjara voatendrinao alleloia Romana toko 9:7 Romana toko 9:7 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary zay notendreny no natsony koa ary zay nantsony no nohamarininy koa ary zay nohamarininy no nomeny voninahitra koa amen ozy hoe ary zay notendreny no natsony dika le hoe notendreny amin'ny Baiboly tena izy dia hoe predestinate ozy izy hoe moreover whom he did predestinate then he also called zany hoe zay efa nomeny anjara voatendry meloha predestiné amina zavatra anankiray efa voafaritra meloha ny fiainany dozy dia natsony dikan'izay ao ambadiky ny ason'Andriamanitra aminao no anjara voatendry ho anao mahinao afy ianao azafady satria ozy izy hoe zay efa notendre zany hoe efa nomeny anjara voatendry predestiné voalahatra ao amina zavatra anankiray dia natsony ka raha maheno ianao antso tsy voatery ny antso tsy voatery hanao pastera tsy voatery hanao evangelistra tsy voatery hoe lasa mpaminany fa samy manana ny zavatra fiteny olazany amin'izao tontolo zao dia vocation manosika ny tsirairay avy amin'ny fotoana renao zay zavatra izay miantso anao Andriamanitra ny fahendrena dia mamaly an'ilay antso satria rehefa mamaly an'ilay antso ianao dia Baiboly dia ho amarininy amin'izay iny zany hoe asian'Andriamanitra soniny antsony amin'ny fiainanao mahinao avy ianao azafady fomba fiteny foana pasteur Joslaina hoe tena misy sonian'Andriamanitra ny fiainan'le rahalahy dika le hoe sonian'Andriamanitra tenitenena dia hoe misy fanamarinan'Andriamanitra le ansonao ary tsy vitan'izay fo izy rehefa mamaly le antso ianao ka marininy dia omeny voninahitra ny voninahitra ny fiainanao zany dia ao ambadiky ny fahamalinao ny antson'Andriamanitra satria ao ambadiky izay ny anjara voatendry ho anao tena akekinao mety eza maly ny antson'Andriamanitra ho anao avy rena amin'ny fandroana azafady fa tsy miantso anao izy raha tsy manana anjara voatendry ho anao ka noho izany tsisy olona tsy manana anjara voatendry raha tsisy olona tsy manana anjara voatendry dia midika izany tsy misy olona tsy manana antso misy matsy miteny hoe za tsy manana antso tsy raika hoe manana antso tsisy an'izany antso zany amin'ny fiainao dia te anontany anao akinona zany voatendry ho anao
tsisy nininona nge zany dia sanatrean'izany tahaka mitovy amin'ny biby ny olona anankiray rehefa tsy misy anjara voatendry ho azy fa zay hanina an'io tedavina an'io tsy zay omena azy an'io raha toa ka ompiny izy raha tsisy miompy izy dia tsy maintsy anjara no mitaly zay tena hoanina fa ny olona rehetra manana zavatra efa voatendry ho azy zay ny mahatonga ny Andriamanitra miantso anao amin'izay sehatra tiany hiantsona anao dra tsika ny olona atsika dia variana mitady vola fotsiny any amin'izay misy vola ny mahamaiky atsika ilaina ny vola tsisy mody fanina amin'izany tsika naray azy fa mila fatatsika fa misy zavatra efa voatendry ho atsika baiboly dia milaza mazava fa isika dia mpivahiny vahintsika ty ambonin'ny tany tahaka maramila mandeha ny tafika isika vitsy ny andro iainantsika sy avelomantsika foy dia foy misy taona mieritreritra hoe inona moa zany nataon'ireny ny olona taloha ireny zay mena 500 taona 700 taona 200 taona inona daholo nataony tamin'izany enao ary ty 20 taona le iainanao za moa mbola tsy feo 20 ohatry nefa tena hoaizany zavatra nitranga tamin'ny fiainanao e dia nanao zany raha mena 500 taona tenao tsy inona daholo tsy nitranga taminao fa fo ny andro iainantsika dia ny baiboly araroty ny andro azonao vatsoa fa miarato zao fiainana izao noho zany raha nisy lahatra ianao fa tsisy olona velombelom-poana dia misy antson'Andriamanitra ny fiainanao ary amin'ny fotoana mamaly an'izay andro zay dia ho amarin'Andriamanitra le izy ary zay fanamarinana izay dia isy voninahitra ho tonga aminao telekinao misy anjara voninahitra lehibe miandry anao tsofokranao tsy ho vototra amin'ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho vototra amin'izay anjara voateny anao ny amin'ny destin anao ao amin'Andriamanitra tsy maintsy tongany ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tratranao ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy fa ino tsara tiako ny milaza aminao fa tsy ho tonga ny irery ianao ary tsy vitanao irery ilay izy fa mila mpanampy ianao ho amin'io anjara voatendrinao io ary mila voly ianao amela ilay mpanampy ianao amin'ny anjara voatendrinao hiaso amin'ny fiainanao rehefa miresaka sika anjara voatendry misy zavatra anankitelo lehibe tsara ho fantatsika voalohany dia ny toerana mety faharoa ny fotoana mety ary ny fahatelo ny olona mety raha toko amin'ny tena izy dia hoe the right place the right time and the right people zany hoe ny toerana mety ny fotoana tena mety ary ny olona mety amin'izy ny anjara voatendry rehetra dia mitaky an'ireo zavatra telo ireo na ahoana na inona ilay anjara voatendry amen aroy Andriamanitra nahoana ny mitaraina ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ny fotoam-bavaka isan-kalady amin'ity volana desambra ity dia natokany indrindra ampianarana anao sy vavahana ho anao mba handrosoany fiainanao amin'ny lafiny rehetra na ara-panahy na ara-pitiavana na ara-bola na amin'ny asa na ny fahasalamana ny lafim-piainanao rehetra dia isy fandrosoana avokoa amin'izao farany taona izao satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny farany rehefa manao zavatra izy dia manomboka any amin'ny farany ary mitohy any voalohany tsy fotoana fahamaranana izao fa fotoana fandrosoana hanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe ho anao ary hanohizany izany indray amin'ny zava-baovao ity no iray volan'ny fandrosoana ho anao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tongava retsy amin'ny fiangonana evangelika Chaine etsy amin'ny Raiksa sy ny Ritsy andona lakely isaky ny alahady amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy sy amin'ny folo sasany ny hariva amin'ny roa ora sasany sy ny fiangonana Chaine eny Tanjombato amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny hariva amin'ny roa ora sasany tongava maro fa tsy maintsy handroso ny lafim-piainanao rehetra tsy mitory tsy misy profesay inoko fanampaheranao ny tenin'Andriamanitra izay niraisinao teo eto mpamarana dia tiako foana mampatsiahy antsika ny réveillon antsika tsy amin'ny palais des sports tsy misy vidibidirana ilay izy fa entrée libre misokatra ho andraitra na iza io dia réveillon kristianina miaraka amin'ny falitsika hiaraka andio anatrehan'Andriamanitra hifaly ravoravo ioby eo anatrehan'Andriamanitra na tanora na lehibe tena finaritra be ny fotoanantsika etsy amin'ny palais des sports ny 31 décembre zao réveillon manomboka ny 7 ora sasany alina averiko fa ny vavahady any amin'ny 5 sasany ariva no misokatra raha toka tsy avy ny orana fa raha avy ny orana no misokatra aloha ny vavahadyntsika izy zany misy fiaraha-misakafo amin'io amin'ny vidy mirary 15 000 ariary sy 50 000 ariary dia izay mety aminao any amin'io fotoana io dia tsara anao miomana ho amin'ilay izy koa ny fizarana fanomezana amin'io fotoana io tahaka ny télé, ny réfrigérateur, ny t-shirt, boky, DVD, salon sy nama maro manasanao hiomana dia izao
dia ho avy a amin'ny fotoana io taony namana sy niavana matsakaizy fa tena réveillon kristiana io atsika kristianina rehetra na aiza anao na aiza na fiangonina viaiza anao na viaiza ka ohatra ka tsisy réveillon ka maniry ianao hiaraka aminay dia tena voana hiara-paly amintsika rehetra zay a amin'ny fotoana io matoky efa voaranao ny fandarina sy ny filazana dia manao velomanao sy mirary soanao ary mirary fety sambatra ny tenako bishop patrika ho atsika tsiraray avy zay mio tomba fahatsoavana veloma taoko